manohitra ny fitondrana misy ankehitriny a dia ny hoe tsy ekenay a ny politika ny Jarajaran Anjakana. Jarajaran Anjakana Antananarivo a toy Madagasikara Jarajaran Anjakana lovana tamin'ny mpanjanatany frantsay zany. Aminay zany a ny fomba nandaninan'io dia miteraka adievitra amin'izao fotoana izao a ohatra ny adievitra manahira-tsaina sy mamofady rehetra mitranga ao anatin'io androm-panjakana tao antenimieram-pirenena io satria raha ny zavatra lambaran'ny gazety sy ny ainao manjery a dia mampisalasala ny fomba nandaninany tao rehefa nivoaka ny solombavam-bahoaka lany teto Antananarivo na mapary izy a na Ankolafy Ravalomanana. Ka zahay dia tsy makasitraka ary manohitra ny fomba nandaninan'olo voalohany dia naosenay a mazava tsara. Faharoa ny foto-kevitra mihitsy a ny fomba fanao politika mihitsy ny fitondrana ankehitriny ny Jarajaran Anjakana dia efa nilavinay ny toeranay ary mahatonga anay mijoro manangana fanoerana manana maizy azy a ivelan'izao fitondrana misy ankehitriny izao. Teraka fampandrosoana satria tsy mbola vonona amin'izany raha ilay Antananarivo renivohitra amin'ny firenentsika tsy misy fotodrafitrasa mifanaraka amin'izany a tsy misy paikady mazava teti-bola mazava fahaleovantena mazava hanana n'ireo commune ambolombolen'ireo fa paikady a sy kajikajy politika teraka fizarazarana ny Antananarivo fotsiny a no ambadika izao rehetra izao ka ny marina dia ity vao tsy ela nilaza sy nijoro ny PDS n'Antananarivo ankehitriny fa efa nijoro tamin'izany koa ny PDS n'Antananarivo teo aloha Andriamatoa Edgar Razafindrava fa ny olana dia ny tsy mampahazava tsara ny tena andraikitra sy fahefana omena ny ben'ny tanàna no miteraka olana ary tsy mampisy an'lefa fitsinjaka-pahefana tena izy. Ilay nampatsahivina indray ve fa lasa projet présidentiel daholo ny fanadiovana assainissement satria taona ny fanadiovana sy ny fahadiovana hoy Andriamatoa Filoha ity taona 2015 ity zany hoe nirositsika makany amina famantsiana fanjakan'olo tokana fa pouvoir personnel fa tsy mandeha kory makany amin'izany fitsinjaka-pahefana tena izy zany. Makasika an'Antananarivo manokana miomboka hevitra amin'ireo député nivoaka ny hevitra zahay a tsy ekenay a ny fizarazarana an'Antananarivo. Raha vao io antenimieram-pirenena io aleo reo député nivadika palitao lasa manohana ny HVM reo ilatsaka ho candidat ny HVM ho tsarainy vahoaka ny fidy azy tamin'ny maha-indépendant azy a raha ho lany izy. Ao ny olanao, ao ny tena isehony le mahatonga ny fitenenana hoe République des Mallettes, ao ny vola be miodikodina, ao ny tena misy an'le fahalovana tsy ny feo amin'ny vahoaka ny hoentina fa tombotsoa manokana passeport diplomatique 4-4 zany ny adievitra miodikodina nanina andro. Zay dia milaza mamerina indray raha teo maro toerana ny fitondrana Rajonary Mampianina raha vany ny antenimieram-pirenena raha vany Filoha fa azony atao zany voalaza ao anaty lalam-pandroana zany ara-dalàna zany raha vana ny antenimieram-pirenena averina ny fifidianana aingana arak'izay azo atao misy daty voatondro fepitaona voatondro anatin'ny lalam-pandroana mahakasika an'izany a anana ny député any amin'izay ny HVM anana ny enazy tsy mivadika aminy mapara anana ny enazy ny VPMMM anana ny enazy ny maitso zay député roa nefa lasa manana groupe parlementaire zany daholo inge lefa madipadiana palitao ao ka io ny ravana dia hitatsika fa anana ny majorité any a ny filoham-pirenena ankehitriny amin'ny alalan'ny antoko HVM raha antsika mahita eo zay milaza hoe raha zany no izy a dia mipetraka mazava ho azy ao anatin'io antenimieram-pirenena koa ny anjara ny tena mpanohitra.
dia mihoatra be ny isan'ny solombavam-bahoaka satria ny nanolotra ny premier ministre Paul Roger tamin'ny fotoanandrony dia député natambatambatra isa roa misy 70 na 70 mahery izay tamin'izay fotoana izay tsy voaja ilay anodinana ialana amin'ilay article 54 zao indray voakaikaingana kely teo misy 20 ny manolotra ny premier ministre Jean Ravelonarivo dia nefany rehefa manao fanambarana amin'ny alalan'ny haino amanjery conférence de presse ny vondrona ambodivola dia manisa ny solombavam-bahoakany dia misy 20 latsaka kely dia raha totaly zany zay dia mahatratra 900 zany le député tokony ho raika amin'ny 50 zay dia mihevitra fa ao anatin'io assemblée nationale mihitsy ny tsy fanajalanalany ao ny tena fanodikodinana palitao famadibadiana palitao azafady ao ny fanodikodinana ny volam-bahoaka io mila ravany io satria farany ary lehibe indrindra dia izao ny HVM tsy nanana député tao manana groupe parlementaire izy zao tamin'ny fomba ahoana ny mapara lany tamin'ny anara-mapara lasa misy 2-3 ny VPMMM lany tamin'ny VPMMM lasa misy 2 ndraiky io zao nanatsoaka hevitra lehibe zay tao anatin'ny antsona taona Andriamatoa Andrinirina Rajoelina sy ny vondrona ambodivona voalohany ny fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana io amin'ny andin'ny 450 sy 270 zay tsy azo sarahana dia manao an'ny andraiky ny ry zareo tsy manaiky an'io dia nitorina metraka fitoriana tany amin'ny conseil d'état milaza fa tsy mahatapaka sy tsy mahefandrano moa ny conseil d'état dia araky ny fantatray dia mbola hiakatra ho any amin'ny haute cour constitutionnelle ary zareo rariny zany hitsy arzoan-jareo mihitsy manapitra ny lalana araky ny lalana rehetra ahafahana manitsy zoan-jareo zany fa ny anay mpanohitra dia efa mazavatra amin'ny voalohany hoe tsy ajainy io lalam-pandrenana io tsy vo tamin'ity fanendrenany généraly Jean Ravelonarivo ty fa hatramin'ny fanendrenany premier ministre voalohany tamin'ny gouvernement voalohany république fahefatra no mitrangana izy zany ka nateraka nyty velorano mpanohitra ity dia oza hay hoe miombokevitra amin'ndareo zay hoe rehefa io ny eken'ny rehetra fa hitondrantsika ny république fahefatra lalam-panorenana io zany ataonay hoe vaty fehizorona nanganatsika amin'izao république efatra zao dia ajainy io no nanaovana fianianana dia ajainy io ka no zany zany ataondry zareo ny lalana rehetra araky ny lalana fahana manitsy an'izao zay kosa vonona ny ifampiresaka satria zay milaza hoe andaotsika ifampidinika anomanatsika ny rampitso fifandambiasam-pahefana tena izy madio tsy misy fanakorontanana tsy misy fiantsina ary zay na niraisanay ampanetretena ny antson'Andriamatoa Andry Rajoelina ary mahatonga anay milaza amin'izao fotoana izao hoe raha firenena no resahana voarakitra ao amin'ny velorano mpanohitra ampanetretena sy ampitiavana no ifampiresahana mikasika an'izany anatina fo madio satria ny firenena iaraha-manana ary masina ny razana